Tsotra ny avatra eo amin'ny mpanao politika sy ho amin'ny vahoaka malagasy hoy ny filoana ny teny miainam-pirenena manoloana ny toedrarah misy amin'izao fotoana izao. Aoka samy mitsinjo ho avy ny taranaka isika rehetra fa tsy ho tia teny, tsy haitsinjo ny apitso. Miantso ny vahoaka rehetra ihany koa ny tenanay mba hanatsahatra ny fifandrafiana noho ny antony ara-politika fa hitandro mandrakariva ny fihavanana. Ihany ny afatray ho an'ny mpanao politika sy ho an'ny vahoaka malagasy atao fotoany diatana jereo ny aloha totiko ny aoahiny ary aoka samy hitsinjo ny ho avy ny taranaka isika rehetra fa tsy ho tia teny ka ny ankehitriny ihany no hojerena manoloana izao toetra raha izao dia aoka mba samy hanokana fotoana na folo kely monja azy mba hivavahana ho an'ny firenetsika. Ho antsika vahoaka ihany dia alavio ny fifandrafiana noho ny antony ara-politika. Tandrovo mandrakariva ny fivavahana ary ny fihavanana fa io no tsy rava sy ny fifankatiavana fa izany no mampiray. Tsy misy soa azo avy amin'ny tabatabaka korotana. Koa ny raha soa sy ny raha fambiazana ho an'ny vahoaka malagasy ny antenera-pirenena mba ho ambinjava manasatra ny ahita ny hevitra hiadanany ankonany fombantsika mandrakarivany Andriamanitra. Nampiakape ireo sy mahakasika ny tsy filaminana eto amin'ny firenena. Laza izy fa tsy tokony ampiadiana ny vahoaka ary miezaka ny andamina ihany koa ny tenany mba tsy isiany ny ady an-trano eto amin'ny firenentsika. Eo ampovoany reo sy amandamina mba tsy isiany guerre civile eto ka ifamoniny olona apirisiany izy io tsaika izy aminareo andapo ao mampirisika andreo. Nareo sipa kely manjamanja kely tsy mahay politika reo mampiady olona tsy vita zany endana ataovy zao ataovy zao. Fa raha raiky toa io za malala ny antsirako. Nareo tsy malala ny rananareo nampandaniko. Dia misy gaga nekety manina no mifanaja amin'ny raha valimana zay satria tamin'ny 73 député igny nareo nge naniraka anay hiaraka amin'ireo e. Nareo nge naniraka anay hipiaka an'ireo tsy dia ireo nibaikibaiky anay. Teny leranga le volana alohany oktobra aza ampiadina ny olona fa tsy ho zakanareo valiny io. Lafo ny politika eo ampovoany aho satria maninona tsisy fantatritsolo dia miaraka amin'le anay na iza na iza. Résultat ny tolona nataonao 5 taona maha député anao no hitsaran'ny vahoakanao rehefa tonga fifidianana manaiky daholo tsika. Zay nataony teo no hitsarana azy. Ny fanarahanay tamin'le président dia zao anao zavatra be dia be tsika dia any amin'ny farany tsy manao propagande tsony nareo député namako fa tetezina fotsiny le zava-bita dia teneny tiany natao tsy nisy zavatra natao tena. Miady amin'ny fanaparitana an'ireo vaovao diso ny FES amin'izao vanim-potoana idirana amin'ny sotram-pifidianana izao. Zava-dehibe ho izy ireo ny ahafahan'ny olom-pirenena manana vaovao marina indrindra ho amin'ny mpifidy mba ahafahana manatsara ny safidiny. Izany no antony namoronany vaovao traika, izany hoe manamarina karazam-baovao izay mampanay sy ho heverina mampiayay ka mila fahanazavana. Fanentanana momba ny ady amin'ny vaovao diso na ny resaka désinformation indrindra amin'izao vanim-potoana ny idirantsika ao anatin'ny sotram-pifidianana zao dia zava-dehibe ny ahafahan'ny olom-pirenena indrindra fa ny mpifidy manana vaovao marina ahafahana manatsara ny safidy sy ahafahana koa mahazo ny zavatra mitranga satria antsika ihany mandeha dia mandeha ny raharaha politika sy ny sisa eto amin'ny firenentsika zao. Dia izay no namangonana ny vaovao traika. Vaovao traika dia tetikasa iarahan'ny Transparency Internationale, Friedrich Ebert Stiftung, ny Alliance Média Francophone Madagascar, toanan'ny OIF. Nataon'io vaovao traika io dia manamarina izany hoe manao fact-checking ireo karazam-baovao izay mampanahy na heverina fa hoe ilana
fanazavana sy ohatr'izay ka mety mahatonga ny sain'ny olona irosaina na ohatr'izay dia mivoaka zany rehefa vao tsy marina dia aseho manao any asa no mpanao gazety dia aseho hoe tsy marina dia vaovao izao no vaovao marina momba ny zavatra mitranga. Ny faritsikakidina dia fomba amam-panao ny asa gazety matsanina rehetra fa tafiditra anatin'ny vanim-potoantsika hoe be dia be ny vaovao diso mety eo moa ny fampiasana ny tambazotra sosiala fa eo koa le climat ianantsika dia izay no mahatonga hoe mitomina ny mpanao gazety matsanina mba hampiseho amin'ny firenena indray hoe toy izao no atao hoe vaovao ilaintsika amin'izao vanim-potoana. Voavany olana amin'ireo faritra Sarodalana. Isan'ny voakasika izany ny faritra Antsimo, ny Antsimatsinanana. Nisy ny fifanaovan-tsony fiarah-miasa teo amin'ny UNFPA, ny Etat-major-ny tafika malagasy, ny BNGRC ary ny ONG Pivot, izay natao hanindrana ny fanaterana ireo fitaovam-pitsaboana amin'ny alalan'ny drone. Satria izahay no miaro ny abakabaka tokony fantatray ny zavatra mitranga anatin'ny abakabaka Madagasikara ka ireo drone nareo zany nefa mandeha dia tonga aty aminay ny plan de vol na ny lalana ho alehan'izy ireo ahafahanay manao ny fanomanana ny sidina ataonay amin'ny faritra misy an'izareo mba tsy hisian'ny fifandonana. Anatin'le fifanarahana arakasa kosa dia afaka mangataka amin'izy ireo zahay sary toerana izay ilainay ny fahafantarana azy na ihany koa raha andefa ny helikopteranay zahay mba tanteraka ilay sidina dia efa azonay mialoha le toerana hipetrahana amin'ny fiarah-miasa amin'izareo amin'ny fandefasany le sary le toerana tokony hipetrahanay. Anatin'le fanarahana ihany koa ny fanomezana fampifanana ho an'ny mpanamory mpitondra drone ny tafika tsy nitafika anabakabaka ihany fa nitafika mihitsy sy ny mety fampitaovana drone ho an'ny tafika. Izay no mahatonga anay manatrika sy manasony izao fanarahana fiarah-miasa izao. Ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny BNGRC ny zavatra fitonia dia tsy hoe taraiky koa fa nampiasa drone foana tsika hatramin'izay fa saingy mahasamihafa azy kely fotsiny dia zao mahasamihafa sa be moa zany fa tsy kely ny drone nampiasain'ny BNGRC hatramin'izay zay ny ananantsika ireo pilote ireo dia ny fanaovana ny cartographie fa mitindray mitoakatindray zany ny projet vaovao ty dia hitondrana entana mihitsy makany amin'ny toerana araka ny hitantsika teo mory le fanafody no entasika ireo no mety bazaka ny drone dia ny mahasamihafa azy zany ny anankiray fohy kely fotsiny eo amin'ny 5 kilometra treo ny vitany fa ity any amin'ny centaine de kilomètres no atongavany dia rahantsika mafantatra raha eto Madagasikara no resahany dia ny faritra atsimo sy ny faritra atsinanana no tena voany natao hoe doza na hoe catastrophe amin'ny ankapobeny. Eo ihany zay fa eo ihany koa hoe tena toerana betsaka no lavidalana ary tsy tonga na fiara anaterana azy eny fa na motoara sahirana noho izany dia zay ny savidina azy manokana satria io ny hitan'ilay mpamatsy vola sy hitany reto mpiara-nobantoko amintsika hoe anisany toerana vomaty teo ihany raha teo koa moa araky ny voalaza teo ny fandalovan'ireo rivodozan'ny fanesesy ka lasibatra ireo toerana zay voalaza.